Misy le peste satria nahoana mbola misy lay biby kely mitondra anazy mandehandeha eto Madagasikara mbola tsy fongana tanteraka zay ady tokony arahantsika menakavy manao. Lay otrikaretina mahatonga an'le peste dia bakteria Yersinia pestis zay ny anarany. Izy io dia bakteria matanjaka be ary mora mifindra dia mora mifindra ao anatin'ny fotoana vitsy. Mifindra izy io satria nahoana? Raha misy lay voalavo maty eny ananiny kadakadakana sy lolovin'ny ankizy nefa voan'ilay izy dia mety ampifindra n'lay peste amin'ilay olona nandaka azy sy ny olona zay voakaikitr'ilay voalavo na biby zay mety voakaikitr'ilay voalavo amin'ireo liquide biolojika moa fiteny anazy lay biby zay maty. Manarak'izay mbola misy lay izy satria nahoana nisy ireo olona zay maty tany ananinanina tany amin'ireny toerana lavitra tsisy mpitsamby ireny dia alevin'ny olona fotsiny. Manarak'izay ny tsy fitsaboantena tsara ho an'le olona zay nanodidina ny olona narary. Isika zay olona nikasika ny fanerasera tamin'ireny le olona maty ny peste ireny dia tsy tokony handositra ny manam-pahefana sy ny mpitsabo zay manodidina ny tena satria matahotra hoe tsy alevina any amin'ny fasan-drazana lay havana dia lasa mandositra ny havana dia afenina le izy. Dia indrindrandrindra koa ny fanaovana an'ilay fasana rehefa maty n'ilay peste le olona dia tsy tokony atao fasana miaraka amin'ray fasana amin'ny havana rehetrarehetra zay tsy maty amin'ny peste fa atao fasana anirotra foana zay tokony ho atao. Dia tsy fongarina intsony iny, tsy avadika intsony iny, tsy miady amin'ny famadihana koa isika fa reny olona maty mivalana aretina ireny dia tsy tokony avadika intsony. Iny zany tokony hisy taratasy avoakan'ny manam-pahefana dia tsy kitihana intsony ny olona maty ny peste fa atao fasana anirotra dia ampita amin'ny taranaka rehetrarehetra iny olona maty iny. Io razana io zany tsy azo kitihana intsony mihitsy. Ny mamadika dia afaka mamadika tsika arakaraka ny tsirairay fa ny olona voa amin'ny peste dia tsy tokony ho avadika, tsy tokony ho fonosina lamba intsony. Zay zany zavatra tokony fanapahan-kevitra ngeda be tokony ho raisitsika mba hamongorana an'izy io. Dia raha vao misy olona re voa amin'ny peste na atatahorana voa amin'ny peste dia manatona ny mpitsabo, manatona ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ministera fahasalamana sy ny fitondram-panjakana dia tena miezaka mihitsy manao zavatra indrindra amin'ireo mampiara-miombina antoka amintsika hoe manentana ny olona anatona hitsabo tena. Zay efa raisin'ny fanjakana sy ny ministera fahasalamana ny fitsabonana izy io sy ny fisorohana fa aza mandositra dia aza fenina ilay olona voa. Dia indrindra ho antsika zay mifanerasera tamin'izy ireo dia aza mandositra fa manatona mpitsabo ao anatin'ny fotoana aingana dia aingana fa tsy miandry ela be. Nirongatra ny valana aretina peste tamin'ireny toeran'ireny satria nahoana any ambanivohitra any dia be dia be le fandorana an'ity tanety ala. Doran'ny olona ny ala dia lasa lay biby le voalavo sy ireo otrikaretinareo miakatra mankaty an-drenivohitra manatina ny toerana misy olona dia tsy mahagaga raha betsaka ny olona voa amin'ny peste. Andro mafana zao kokoa mampahazo aina tsara anazy. Manarak'izay ny fomba fanaovantsika n'ilay fombafomba ny gasy sasatsasany le hoe antona ny razana dia hoan'ny vorona izy ireny le nofo dia lasa mora miparitaka kokoa ny otrikaretin'ny peste hoan'ny voalavo, hoan'ny misy karazana vorona sasatsasany mihinana an'izy io. Dia tsy mahagaga raha miparitaka avy any amin'ny toerana ray mankany amin'ny toerana ray. Indrindra ny biby izay afaka manidina mandeha lavidavitra ohatra ny ramanavy, ny voalavo afaka mandeha lavitra. Ireo vorona mihinana nofo rehetrarehetra ireo zany dia manaparitaka anazy ankolaka. Indrindra atao anatin'izao le vaninandro mafana mangatsika ny sorana kely teo iny dia mora nahazo aina kokoa ny peste teto Madagasikara. Mino anefa fa ny ministera ny fahasalamana sy ny mpitsabo rehetrarehetra zay ambany fitantahanan'ny ministera ny fahasalamana dia tena hanao ny aintso zavatra amin'ny fandraisana tanana ny peste zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny.